dia kafaliana indray no androsoanao tokantranontsika rehetra tomboko lasy tomboko vavy amin'ity Alarobia alina ity fotoana ifanomezanao aminay ato anatin'ny fandaharana Sahia Lasa. Sahia Lasa moa izay mampatsiahivina trano hoe sehatra ahafahantsika mifampizara ny vaovao sy ny zava-misy rehetra ny anaty fiarahamonina any, sehatra ahafahantsika manadihady ihany koa ny zava-misy rehetra mitranga eo amin'ny fiainam-pirenena, ary indrindra sehatra ahafahanareo any tokantrano any mivahiny ato anaty fandaharana mizara araka ny fahitanareo azy sy mitondra ny tolo-kevitra ihany koa hoentsika miara-manavitra ity firenena ity. Toy ny mazatra dia iarako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Ararnirina ny fandaharana. Miarabanao Clémence, tonga soa indray isika. Ya dia faly miarabanao ihany koa namana Lilira Farala, toraka izany dia ankafaliana ihany koa no hitsidiana indray ny tokantranontsika tsirairay manaraka sy tapaka an'izao fandaharana Sahia Lasa izao eto amin'ny MBS TV, eto amin'ny MBS Radio sy amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera isika manerana nosy izay mahita an'izay tambajotra tserasera izay dia afaka manaraka tsy tapaka ny fandaharana isaky ny Alarobia alina toy izao anahoana ary ny endriky ny fandaharantsika namana Lily. Tany aloha tany misy mpanakanto malaza teto Madagasikara zay dia izy jiro tsy mandeha telefônina tapaka fa hoy aho hatramin'izao dia ny rano ihany koa dia tena mampimenimenina vao tamin'ny maraina fotsiny tao anaty tambajotra ny mahita ny filaharam-be ny bidon mavomavo amin'ny 2 ora maraina mbola tsy azo antoka na azo rano na tsy eto andrenivohitra zany fa tsy hoe akory hoe any amin'ny tany misy ny kere dia hoy aho hoe tsy resaka betsaka fa ity fanadihadiana anankiray mahakasika ny fahatapahan'ny rano ity indrindra Clémence no anomboantsika ny fandaharana hoe tsika mijery ihany koa mampafantatra ny vahoaka hoe inona ny tena zava-misy marina aorian'izay dia ho ampandrosoana eto ny vahiny izay ampahafantarina hoe tena hanafana ny fiarahantsika hitondra ny heviny ny amin'ny fahitana ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Ndao rahantsika izay fanadihadiana izay ary. Naharotrela ny fahanginana teny amin'ny faritra Izao sy momba ny fahatapahan'ny rano izay efa mahery ny 5 taona izay ka izao nilasaka andalambe izao ny mponina nanaitra ny tompona andraikitra. Io faritra io izay efa ankilabao teo amin'ny resaka famatsiana rano ohatr'izay. Miharitra alina ny mponina miandry rano ary fotoana fohy fotsiny no mandeha dia tapaka indray izany. Tsy nisy hatramin'izao aloha ny fepetra noraisy sy ny tompona andraikitra amahany ity olana ity. Efa nanjary tafiditra anaty vola tadiavina isan'andro mihitsy ny vidin-drano ankoatra ny faktura ny jirama izay tsy maintsy efainy isam-bolana. Ny vidim-piainana miakatra, ny filana madinika isan'andro efa mila tsy ho araka kanefa manampitrotraka izany ny vidin-drano izay mahatratratra amin'ny 500 ariary ny iray bidon ankehitriny. Ny tompona andraikitra eny an-toerana mialangalana milaza tsy mahita vahaolana manoloana izao krizy mianjady ny vahoaka izao akory. Ny zava-nitranga zany eto aminay akany sambatra itosy dia tsy fisian'ny rano. Ny ranonay zany dia mampolo taona efa mahery mijaly rano izahay. Tena nalahelo moa zany fa tsy ohatrany fa tsy zakanay intsony izy naneo hoe tsy fahazakana intsony izahay dia natonga ny voaka ny vorosina ndorim-pneu ny sasany mandeha ny sasany tsy mandeha fa dafina hoe vahaolana maharitra. Fanomboana ihany izao hetsika izao raha nambaran'izy ireo fa itoy hatrany mandra-pahazo ny vahaolana. Raha isaky ny tokantrano resahaka anao 3 fara fakeliny ny sasany ary mba misy olona maro 7 dia tsireo dia raha zany ve nalohan'ny tokantrano isan'andro mbola miampy faktura ny jirama raha tsika malana amin'ny fiainana izao fa tena manahirana anaitra foana izay anaitra izahay satria androazany fihetsehana tena hoe mba hanana kely mihitsy ny arabe fa raha sanatrika tsy voafa dia mbola tsy fantatra izy zavatra mbola ataona satria mivahoaka ny tompony. Na dia efa nisy aza ny orana eto andrenivohitra dia toa mihaminjaly rano ny tanàna rehetra manodidina ny Antananarivo. Tsy hita ny fandraisana andraikitra ataon'ny jirama sy ny tompona andraikitra isa-tsokajiny hatreto. Vao maly ihany koa no nanaparitaka bidon nentina nanakana andalana ny mponina teny tsara honenana nentina nanahoana ny atezerana izy ireo. Ya ny fanadihadiana mahakasika ny olana rano teny Tosiny moa zany no anokafantsika ny fandaharana amin'ny ity alina ity iresadresaka mahakasika an'izay lafiny sosialy izay isika ao anatin'ny tapany voalohany fandaharana amin'ny ity alina ity resitsika avy hatrany ny vahiny. Iara hitafatafa amintsika miarabanao Andriamatoa Mohamed Toamia, ianao moa dia filoha-lefitry ny antoko ery vaovao any Madagasikara ao amin'ny distrika ny Toliara voalohany faly mandray anao ny fandaharana Sahia Lasa. Faly miarabanareo koa raha vavy satria adidy tsy maintsy atao zany mba tapatafa ohatran'izao amin'ny raharam-pirenena satria zay maha-olo-pirenena zany tsy maintsy manaraka ny raharam-pirenena dia mba hahafahatina koa mba hifanome hevitra sy hifanome ila valaolana amin'ny zava-misy amin'ny fahasahiranana manerana Madagasikara zao.
isotra tompoko ya araka ndresana teo moa hoe ny lafiny sosialy lilira faralahy de tena mampikaikaiky ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao a santionany iriny olan'ny rano a ny olan'ny jiro ihany ko iny a tenitosy zao no nitondranantsika tao anatin'ny fanadiadiana teo iny fa de ny vahoaka ray manontolo mihitsy no misedra n'izay fahatapahan-drano zay a voamaly ihany ko na manalilira faralahy dia nisy ny hetsika fitokonana nataon'ireo mpianatra teny amin'ny teny Akatso teny Ambopo a mikasika an'izay resaka olan'ny rano izay a resahako teo le olan'ny jiro ihany koa na ny antsoina hoe délestage ianao moa André Mato Mohamed ataontsika hoe anatin'ny antoko HVM isany nanenjehany ireo eo amin'ny fitondrana ankehitriny anareo tao amin'ny HVM fony anareo ny tantana ny firenena ny olan'ny délestage ankehitriny miaratsy ny toedrara araka ny tenenina teo dia tsy mbola nahita olan'ny jiro sy rano toy izao ny vahoaka malagasy hatramin'izay taona maromaro ny fanesy izay ho anao manokana ahoana ny fahitanao azy ny fomba fahitako an'io moa zany raha refesina tamin'ny fitondrany rajomampianina teo tamin'ny fitondrana teo tsy de nisy any le olana aloha nisy any le olana fa tsy de ohatran'izao loatra fa zao zany izy lasa grave be satria reo zany tsy nieritreritra hoe fitondrana firenena zany tsy hoe taitaitsa zany na hoe maimaika hoe hitondra firenena fa zavatra misy planiny be izy io misy zavatra tsy maintsy homaninao na tsy maintsy dinina aloha rehefa mitondra firenena de nanakena be aloha reo teo nefa tsy ohatran'izao tamin'ny fotoana fitondrana era zao misy tapaka aloha fa tsy ty fa grave be satria tamin'ireny fitondrana era zao ampianina reny nisy fanamboarana aloha tamin'ireny na tany Atoliara de nisy fanamboarana an'ireny évacuation d'eau reny nanoloana an'le tuyau reny de reny zany no entina atao fitaovana na nenjehana mihitsy na ny fitondrana era zao ampianina tanao le fahamarina satria ny Andriamanitra ne mihaino antsika sy mijery antsika de mivoaka le marina zao hoe izy andray zany namenatsiny ery sa izareo mitondrana an'izao tena grave be zao le fandehany zavatra misy eto Madagasikara Iaramala efa tsy any Antsimo ntsony no resana zao hoe tsisy rano fa aty mihitsy ny manerany Madagasikara mihitsy zany manana problème rano de zao izy hoe tsy mahavoava izy hoe izy ary tsy nahavoava zareo zany satria reo promettre hoe tena fa anatin'ny 5 taona de vita ny raha de ahazo rano rehetrarehetra de zao izy araka fahinoko an'io fa mahainao tamin'ny vaovao fa hoe ohatra fa tsy de misy 50% ny fahefany fanjakana ony efa fa tsy de hoe manana fahefana fino fanjakana amin'ny ny jiro sy rano fa tsy ato fa ohatra ndreko amin'ny vaovao izy de gaga be hoe ay misy an'izany revy efa lasa ny RMA de ho lasa ndray ve ny jirama ka mila mazava am'le malagasy hoe inona zany ny zavatra misy lesana am'le malagasy afahan'le malagasy zany anjay anjara sy hanampy satria antsika le Madagasikara fa tsy an'olona ray alohana metrahany namanalila faralany fanontaniana manaraka tea nisy resaka kely fotsiny hoe ny ministra moa de nilaza tsy ny ministra fa ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny fiadidinan'ny Republika raha ny vahiny tamina fandaharana iray de hoe anondrana rano aza isika nefa ny zany zavatra misy am'izao fotoana zao de io iarahantsika mahita io hoe nanosotro ny malagasy aza tsy misy dia ohatrany hoe tsy tsaratra ny ilazana na manalilira faralahy fa de nitranga ny seo tany anaty Facebook zany hoe niparitaka tany anaty Facebook ny fisina alatra rano zay tena zavatra tena hoe tsy fahita hoe fiangonana no vakina dia rano amin'ny bidon miisa 5 no nalain'ny olona tao anatiny ilay ny toerana zany nangalarana an'ilay izy ka mampalahelo de tena mampalahelo ny zavatra misy na manalilira faralahy tena misy fotoana moa nandalo ariva tamina toerana anankiray teo Antananarivo ary izy mianaka de tena lasa njaiko satria nisy fianakaviana naterina amin'ny andro alina be de amin'ny ray maraina de tena tsy vazovazo fa tena mitafy bodofotsy eny amoron'ny arabe mihitsy ny olona miandry an'izay handehanany rano ary de tena mampalahelo fa miresaka jirama ihany sika Mohamed tsy manina raha ataoko André Mato Mohamed ihany metsoko anao miresaka jiro sy rano sika zany hoe raha vao miteny hoe jiro sy rano de jirama zay ny ao anatin'ny saina ao anatin'izany de vaovao tena nalaza be ihany koa ilay fitakin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena vola tamin'ny jirama mahakasika an'ilay vola maro be zay ny olona nina fahatany tsy antony akory nandeha be iny resaka iny ny rahantsika nahita ny fivoandreny prime miopapana tamin'ny Facebook reny ny ministry ny angovo de nanilika ny raharaha tany amin'ny fitondranareo HVM hoe avy any aminareo io zavatra io tsy tamin'ny fotoana nitondranay io fa raharahanareo io fa tsy anay zao nefa ny zavatra mahagaga
rehefa vita ny rocade lalana tsara tare zay maiky ery mandeha eny ambon'izany lalana zany tsika fantatra raha manaiky fa nisy dian-tana ny filoha teo aloha ery rajonary mampianina zany zavatra zany a tsy azo fafana fa de tena voafafa tanteraka ary nokosehany mpitondra kehitriny a ny anaran'izany filoham-pirenena hatramin'ny anaran'ny lalana ramony iova marina mihitsy ianao Clémence Ranina tena te an-tany a amin'ny maha filoha lefitry ny antoko hoe rovaon'ny Madagasikara hotiliara voalohany ianao Mohamed hoe ahoana no ndraisanao an'ireny tranga samihafa ireny zay ataontsika hoe fihetsika fisehosehoina hoe oeraoera moa ny tanora zay ataony fitondrana ankehitriny iara-malalany le izy moa zany hoe manilika fahefana izy efa mana fahefana izy mbola manilika fahefana amin'olo hafa tsy reo tsadidinareo tsara nefa tamin'ny tondrany rajao ampianina 5 taona tsisy zavatra tsara ny nadiony na ny tsara tamin'ny tetezamity fa tsy nanilika teny zany mihitsy ny filoha rajao ampianina hoe tamin'ny tetezamitany io na simban'io na tamin'ny tetezamita na lavaka an'io zay hitanao satria le olona rehefa manana traikefa sy manana fahendrena de zany fomba fitontana firenena fa mitondra zany ianao tsy tokony resaka ntsony hoe tamin'ny fotoany asy vema na simban'io fa efa tompona ndraiky sanao le olona fa tsy hijery ntsony hoe iza nitondra teo na iza tsy ny iza nanaon'io fa mamaolana zany no andrasan'le vahoaka fa tsy manao polémique hoe ianona nanao an'io ianona nanao an'io ohatran'izay zany tokony fijeriko an'io hoe tsy tompona ndraikitra zany zareo hoe na mitondra ohatran'izay zany fahazoko anazy sary hita fotsiny mantsy rizy mianadady izao ohatrany hoe vaky ny boaty siramamy tao an-trano de rehefa tonga tadasiny eny ibe de tsy famahana an'le olona mamaika fa te tsy za io ka tsy za ianona nanao an'io zay le tsy fandraisana ny anjara andraikitra manandrify anao zay lay fialana le responsabilité zay no lasa manjary tsara ny olona ho tahaka ny fitantanan-jaza ny fitantanana firenena fa tsetsatsetsy tsy aritra iny tao anatin'ny valiteninao andriamatombo fa iny moa momba niny le vola amin'ny takiny ny tahirim-bola raisam-pirenena fa de efa nazava moa nambaran'ny vahintsika teto tamin'ny herinandro na manalira faralahy hoe exercice ny resahana dikan'izay zany ary zareo reto am'izao mitondra am'izao fotoan'izao reo mihitsy zany a no tena hoe tompon'antoka ao anatin'izay ary de namerim-bola somatsara namerim-bola somatsara de izay moa vaovao isan'ny nanamarika ny faraparan'ny herinandro aza teo hoe tafaverina le vola satria 3 Desambra ny délai tokony andoavana an'izay vola izay fa iresaka vidim-piainana isika satria isan'ny ao anatin'ny lafiny sosialy mampikaikaiky amin'ny vahoaka ity resaka vidim-piainana ity a de mifantatra zany fa de toy ny antso anefitra aloha hatreto Andriamatombo Mohamed ny tabataba ny mpanjifa mikasika ny fiakaran'ireo vidin'ny entana ilaina andavanandro na ny PPN izany niala teo amin'ny fitantanana ny firenena ny antoko tiako Madagasikara raha iresakitsika toe-karena dia niiba niabo 700 mahery ny PIB niala teo amin'ny fitantanana ny firenena ianareo HVM niabo 500 ny arikarena faobe fitombon'ny arikarena ankehitriny am'izao fitondrana hitatana ny TGV mapara ny firenena izao am'izao fitondrana ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izao dia miiba moins 7,1% na 7,2 isanjato izany arikarena izany nilaza moa ny filompanorona ny antoko HVM fa ny antotanisa ihany izy no ahafahana mandrefy ny zava-misy ka izay indrindra no antony resantsika n'izay resaka antotanisa izay inona indrindra no azo ambara Andriamatombo Mohamed makasika ny antotanisa io sy ity vidim-piainana tsy mitsahatry ny miakadava ity zay le reza satria zay moa le remarque mitondra firenenany zavatra misy organe maromaro zany manazava an'io de io zany fahitako tsy de diran'ny fanjakana loatra satria rehefa tsika zany nitran'le état d'urgence sanitaire mazava ho azy tokony fananana planiny ny fanjakana zany hoe ina le secteur ho touché zany amin'ity état d'urgence sanitaire ty aiza ho aiza daholo efa tokony fantatra zany efa tokony fa voafe hoe zao le secteur ho touché any de tokony any zany ny fanjakana tokony miorienté makany hoe aiza ny tokony ahafahantsika hampisy stable ny resaka économie io na resaka sosialy io de any tokony amin'le secteur agricole any na mifambolena ny fiompiana any satria any ny vahaolana mamanjao problème zao fa ny fanjakana moa zany tsy niditra am'izay fa infrastructure no nataony de tsy mamaolana zany zao ny efeny satria zay ny le mahatsara n'le hery le côté mampanohitra atsika miteny marina zavatra ny tenen'le mpanohitra daholo zao mivokatra
zao le vokatra zao hoe zao ny fiatraikany amin'ny fitondrana zay zavatra nitohanan'ireo mpanohana ny fitondrana zao io izy fa midona amin'ny rindrina zao zay mahavy hoe le mpanohitra ny miteny zavatra mariny de zao le fiatraikany hoe tsy any aloha le lalana anamboarana an'le infrastructure tsy any fa mijereo aloha le fambolena ahafahana an'le olo zany amboly amokatra de iny vokatra iny zany no ahafahantsika mampisy an'le équilibre social mba tsy isy ampikorontana mba tsy hampiakatsy le vidim-piainana vidim-barotra nefa zao zavatra misy moa tsy afaka miverina ntsony izy satria lasa tsy maintsy miasista foana izy satria efa bloqué zao izy de tsy isy ny azo ataova hoe tsy maintsy anafatra vary ihany anafatra vary alefa efa tsy mety ntsony le solution fanafanana vary de noho le mety hoe fa tsy firy le vola hoety manana zay anovana ripostany am'le tantsaha de voaty tsy maintsy manao an'io izy io lala ho ataony satria fa tsy afaka miverina izy no tsy afaka mirosotsony fa de fa io ny lala solution hitany hoe la aleo manafatra vary aloha tsy solution io fa ny vomay an'ny problème atsika eo amin'ny farany ny sary hita ao anatin'le izy moa izy mianada matetika mantsy ny eo anivon'ny fitondram-panjakana de tena mandray ny mpanohatra ho fahavalo mihitsy ary de tsy mendrika hoenona zay rehetrarehetra lazain'ny mpanohatra tsy iverina amin'ny resaka lava be hatramin'ireny fanidina sisy tany sy ny sisa tany aloha fa hoy aho hoe raha isika malagasy iny no oharina amin'ilay olona anankiray hoe mangataka loaka zany de ny mpitondra tany aloha tamin'ny andron'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana de nanome aranjony fa tsy nanome trondro fa ankehitriny de manafatra vary foana andresantsika raha nanohana ny tantsany nataon'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany lay fahasamihafana lay fomba fandraisana ndraikitra eo amin'le fitantanana mihitsy zany no tiako atsina tsindry-peo kely hoe zay ny olana rehefa misy zavatra koa eo amin'ny fiainana mila ekenao hoe tsy voatery ho takatra ao avokoa tena ilaina ny mihaino ny hafa na de mihevitra ny tena ho tapitrohatry ny fahalalana aza io ny fahadisoana kely ka averinay mirahavavy atao anaty fandarana ity foana hoe ny fanoherana tompoko ny tena marina tokony ho balizy vao maika ahatsara ny zavatra rehefa tsy misy kianina aneo any ataony tondra inona moa no lazain'ny mpanohatra fa omenareo opportunité hiteny foana zay satria misy tsy mety le atao de tsy maintsy miteny mijoro zay ho an'ny vahoaka malagasy izay tena efa miady mafy fa te hiverina eo amin'le resaka fisondrotan'ny vidim-piainana ary izy mianadava mizahatra tsetsatetsa tsy haritra tena nanaitra be any masoko maly nanapa-kevitra mantsy hoe anatanteraka hetsika ary zareo eo anivon'ny mpiarony zonim-panjifa zany efa enitsika mieliely any iny hoe amin'ny 10 Desambra ho avy zao no anatanterahana ny letsika fa ny tena nanaitra gaga be tsy fantatro ianao Clémence Rariniriny nanatsikaritra an'iny fa omaly de nahita publication mivatravatra ngeza be milaza izy ireo maro be tsy olona ray ny manao fa tena feno murako aloha ny amanokana de milaza izy ireo hoe compte fako zany le izy ratsorona aloha zany hoe tsy hita mazava koa reo izy ny manao an'le izy panohana ny fitondrana reo de miezaka mandoto an'letsika milaza hoe tena tanjona politika ny ao ambadika zao zavatra zao hidina andalam-be tsy mankasitraka sy ny sisa nefa de nilaza mazava ny anivon'ny mpiarony zonim-panjifa fa tsy misy hidirany amin'ny resaka politika ty etsika ty na de kely aza fa tena hoe fitarainana noho ny fiakaran'ny vidim-piainana zay tsy mety milatsaka mihitsy hatreto araka ny lazaiko teo hoe le compte fako miezaka mandoto ny mpanohatra milaza fa etsika politika io zavatra io satria ve mihevitra fa ny ampiatra herisetra sa hoe mihevitra ny sambotra ry zareo raha misy an'izany hetsika izany mitranga tsara ho mariana mantsy fa ny ministry ny serasera raha matola latiana rakotondrazavy inge fony izy nanohatra de nanohatra nareo HVM misy tamin'izany tsaroko tsara nanamafy mihitsy fa afaka midina an-dalambe droit droit absolu ny fidinana an-dalambe fanehoana hevitra manao fitakiana fanoherana ny délestage tamin'izany fotoana zany zatra ny anjady teo amin'ny fiainana zany de mipetraka amin'ny fanontaniana ankehitriny rehefa misy olona milaza nao hetsika ve de zavatra ohatran'izao no arantiranty sy ataoko hoe fomba fiady tena diso mirehefarehefa loatra mantsy le izy mianada satria zao ho an'ny olona tena mpanaraka ny mpanohatra moa indrindra ho anay eto anivony atokotiko Madagasikara de zao moa ny commentaire nataoko tsy haiko raha hitany namana Clémence Rarinirina hoe nisetroka sy tomany ange fantatra foany de ianao zany vao miainga izy de fantatra hoe tena tsy taty anivon'ny antoko-mpanohatra nanao zao zavatra zao fa fihetsika natao antotoana tsisy hafan'ilay karazana publication miteny ry Clémence Rarinirina hoe tsy mila ny avary sy ny avary nefa ny hita hoe fanaratsiana le izy te antany hevitra ao mahakasika an'izay satria miely be iny zavatra iny sa misy tiany mialohan'ny agnatina ianotsika ny hevitra Andriamatoa Mohamed angamba namana lela faralahy de niresaka ny ministra ankehitriny Lalatiana Rakotondrazafy ianao de marina tokoa fa tsy mandainga izahay atao anivon'ny Sahia Lasa Izao fa de izy mihitsy no nanambaran'izany fony izy mbola nanentana fandaharana izy moa zao mbola manao fandaharana ihany amin'ny maha-ministra anazy ao anatin'le fandaharana amin'ny onjam-pirenena fa fony izy tao amin'ny fanoherana tamin'izany fotoana de tena niteny mihitsy izy an'izay hoe droit absolu zay ka
aleo fantatry ny olona fa tena ny teny an'izany io ministra io fony izy tsy tao anatin'ny fitondrana dia anaraka an'izay tsika mialohany angamba ny ainotsika ny enotsika ny hevitra Andriamatoa Mohamed. Fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe, droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany, droit et liberté de manifester. Tena zo zany ary aza donona ao fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona imanifester ajao io. Zany nge le zavatra tiatsika resany, zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe niadevitra apetratsika eto amin'ny firenena dia adevitra diso hoe mitsangana amin'izay le olona rehetrarehetra pikaramanady politika ireo dia hoe aza to avelo ny fitondrana efa visaka ny olona alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy nidina an-dalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela dia tsy mihinan-tsakafony tsy misakafony ny tamin'ny sabozety rehefa satria tsy misy vola fa mikatona daholo ny magasin zany matahotra fandrompana. Andraikitra ny fitondram-panjakana zany, andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'ilay izy ireo amin'ny fomba tsy miangatra. Mivonsaravalomana ngera nampidirinao tao Ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo ny magasin rehetra na ny tena Ambojatovo na ny tena Analakely ary tena mazava be mihitsy hoe midira ao Ambojatovo nareo fefeny ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotanyireo olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny mouvement saravalomana capable mirava normal ngereo magrobe oririka ko maninona ka iny tsy avelanareo anao ohatra magrobe oririka izy raha eo amin'ny kianjana Ambojatovo ny tedava dia soa ihany tokoa fa hoy isika hoe ny teny mandalo fa nisoratra mitoetra fa eto ny sary sy ny feo mitoetra ary tsy azo fafana tsy hoe ny montena fa dia ny zava misy sy ny tenenina tamin'izany fotoana zany tea merina ampatsiahy hoe izay tokoa ve le izy hoe arakaraky ny angle ijoroanao ny fomba hitanao zavatra anankiray ka rehefa ny anatin'le vahoaka ianao dia fantatrao tsara mihitsy ny droit absolu ny zo ananan'ireo olona izay mahatsiaro-iarany zavatra tsy rarin'ireo fa rehefa ianao mitondra kehitriny manahoana fa dia iny moa zany dia ramatoa minisitra no nilaza azy teo niaranare isika rehetra tany an-tokantrano makasika etsika zay kasainy eo anivon'ny mpiarony zonimpanjifa ao tao ty fa iverina any aminao amin'izay Andriamatoa Mohamed ahoana ny fahitanao an'izany zavatra rehetra ny tea hen'ny hevitra ao makasika an'izany zahay tsy natokony azo fitondrana zareo ka dia normal be raha iny ny fomba fijeriny firesaky navoany tamin'izay fotoa zay dia tsy nieritreritra tsy nanampory hoe ahazo an'ilay fitondrana dia hoe tsy maintsy vakina zany ny lalan'ny fahamarinany hoe zonao zany ny contexte rehefa misy zavatra tsy mety eo anatrehan'ny firenena anankiray dia izay amin'izay zany fa hainy hoe sao de tsy ho tafita amin'ilay fitondrana atsika aleo tiano resahana fa rehefa ny tonga amin'izay izy amin'ny fahefana dia hitany hoe kay anahirana be ty raha ohatra mena zondray le olona iteny na hidina an-dalabe dia sakanana zany dia mandeha amin'izay zany rehetrarehetra manao enjeu hoe anongampanjakany izao gaga matetika hoe iza moa ny fanjakana miongana ito tsisy fanjakana miongana ito fa le olona miresaka amin'ny firenena kafany vao zany tana France ohatrany hoe code de travail foana dia fa iny rehetrarehetra amin'ny lalan'iny sy le jaune efa tsy miongana ny filoham-pirenena satria mazava satria tsara le fototra ny petrara le filoham-pirenena ka ty zany mazava matahotra izy raha vao misy mandeha ny an-dalabe dia miongana izy zay dia zay zany ny atahora nefa na dian'izay tokony manaja an'le olo izy satria tsy midika hoe rehefa mandeha an-dalabe leo dia miongana ny filoha fa raha ohatra hoe matahotra an'izay izy dia mety tsy tsara fototra zany le filoham-pirenena satria tsy possible hoe ny fandehanana an-dalabe ve mampiongana filoham-pirenena fa raha ohatra zay ny mampanahirana azy zany dia mazava ho azy hoe atahorany zany satria nahomby zay zavatra zay tamin'ny fotoana anovany azy nahomby zay fotoana zay tamin'ny fotoana anovana an'iregny hoe tamin'ny fotoa tsy nitondrany nahomby dia matahotra zany izy amin'ny fotoa zao hoe tsy anao tsy ankeny mihitsy na izana izy iodina an-dalabe satria raha vao miodina an-dalabe io dia hoe fa mampiongam panjakana zay zany tena arovany mafy ary tena arovany mafy io arovany mafy io satria nahomby le tetika zay nataondreo hoe fandehanana an-dalabe ony hoe mampiongana fanjakana ary fantatrandreo fantatrerehetra hoe zay le mampiongana fanjakana dolodo teto any fandehanana an-dalabe dia nefa le contexte anan'izao tsy zay fa le hoe le olona zany mitaky an'le fahasahiranana normal be any zany amin'ny firenena rehetra manao an'izany fa tsika malagasy ma olokendry dia na dia fa tsy mihinan-kany aza matin'ny mosary dia ao avao dia atao kory moa zay zany zavatra misy ka tsy atao mahagaga no tsy atao mahatsery koa izay atolo aragny zay fa hainy raha hainy zareo raha io
hoe misao de tsy ho tafapetraka eo amin'ny fitondrana atsika de tsy maintsy atao ty resaka ty hoe droit tsy maintsy atao mandeha an-dalabe zao izy tsy maintsy rarana de miova zany lalàna tonga de miova ampanidinana eny hoe fa tsy azo atao ndray ony ny fandehanana an-dalabe de hoe tsy fantatsy tsony hoe droit ve izy io sa quota ve izy io sa plaisir tsy fantatry tsony zany le définition ny hoe droit ohatran'izay zany zavatra fahitako an'io ny fandehan'izy io mantsy alanatsika kely Clémence Aravina alohan'ny fantaninao manaraka hoe raha tena na raha tsika telo mianada tsara le faneho-kevitra teo nge de zao hoe ny eo anivon'ny communauté internationale de tena tsy mankasitraka velively ny resaka coup d'état ozy izy zany hoe ahafahana miaro tsy atongavana ny fananganam-panjakana de omeo zoary ny olona any oniheviny zany hoe fomba ahafahana mievite an'le coup d'état ny famelana ny olona any oniheviny malalaka fa ny zava-misy de zay foana hoe ny vavany tsy atao be ny amerenana azy no sarotra satria zao hoe ianao hoe no mitokana ohatra raha iverina kely an-tantarintsika izy mianada hoe ianao no mitokana ny kianjan'ny demokrasia fa androany de ianao no manakatona an'izany ary voalazany raha matoa ministra teo tsara mihitsy hoe naneo hevitra teo ny mouvance ara-valomanana sy ny sisa zay zany tena teteny hoe tena mila tsakotsakoina sy diniana tsara zay ho alokin'ny vava ny tiako lazaina zany hoe le zavatra rehetrarehetra zay atao tena mila sainina sy avadibadika tsara hoe anahoana no fiatraikan'ity rapitso satria raha eto amin'ny toeram-pitondra ankehitriny mety ho toeran'ny entina rapitso raha afaka pitso hanahoana mbola mitandrify amin'izay nambarako tamin'izany ve io rehefa tsy ho eto amin'ity toeran'ity tsony fontenkely iny Clémence raha miteny an'izay mihitsy ianao fa de mbola misy promesse andrasan'ny vahoaka zao satria ny filoam-pirenena de niteny fa rehefa tsy vita ny RN13 de tsy anao politika intsony izy araka ny teninao teo hoe ny teny mandalo ny raky tsara mitoetra de mbola andrasantsika koa zay zavatra fa miresaka aniny tokoa iny resaka hoe hetsika ataon'ny mpiarona sy ny mpanjifa iny dia am'izao tsika miteny zao koa ny any Belgique dia mihetsika ny vahoaka midina an-dalambe satria niakatra ny vidim-piainana zay ny anazy de tsisy mikorotana tsisy maninona fa de dia be fampahafantarana ny mpitondra fanjakana hoe tsy rariny ity fisondrotany vidim-piainana ity fa de tsika moa zany de samy miara-mijery iaraha hita eto zay hitranga amin'ny 7 ny volana Desambra ho avy izao fa efa miresaka hetsika ihany tsika Andriamatoa Mohamed dia ny HVM moa iresaka kely politique tsika ataontsika fonoteny kely ihany ny HVM moa dia mpikambana ao anatin'ny RMDM ihany koa ka raha miresaka hetsika tsika ho ao teo ianareo eo anivon'ny RMDM dia sakanana trany sakanana foana ary etsehana foana ny mpitandro ny filaminana isaky ny misy hetsika izay ataonareo na karakarainareo kanefa ny mpitondra na anao kongresy ny antoko na anao fivoriana ny mpanoana azy dia malalaka ho azy ireo na ny lalana na ny toeram-pivoriana akalamanjana vona raha antsika farany teo zao vo tamin'ny alahady nisy alehetsika be atao masina efa ao anatin'ny covid tsika am'izao fotoana zao coronavirus efa hitatsika fa tena efa manomboka mianaka nefa dia rehefa mpitondra de tsisy be dozy ny tanora zay Madagasikara nefa Andriamatoa Mohamed dia tany demokratika inona ny zavatra mety hitrangary raha mitoy ny fangejana ny geja ataon'ny mpitondra ho aminareo eo anivon'ny fanoherana zay ny le vola lazaiko tamialoha teo hoe le fanoherana ny anisan'ny manampy bebe koa an'le fitondrana mpanjakany satria zavatra misy zany reo akaikin'ireo mpanome hevitra azy manao merci ireo ny de midona foana ny fanjakany fa le fanoherana ato mihitsy ny tena hitako fa hoe tena lasa arbitre manelanelana mba tsy hampisy problème amin'le mpitondra mpanjakana fa tsy eno iny fatany hoe anakorontana hanometraka problème eto amin'ny fanjakana anonga-panjakana alors tsy anatin'le fijeriny RMDM zany na côté TIM na côté HVM fa hoe zavatra tsy mety zairana le vahoaka teny le olona de miresaka satria zo zay adidinao amin'ny firenenao zany rehefa misy zavatra tsy mety tsy maintsy miteny satria tsy fantatsy n'le mpitondrany fa ny vahoaka ny patron fa izy mpiasy aona ndray ny patron tsy avelanao hiteny tsika ny patron fa ny mpitondra mpiasa de zay zavatra zay zany au contraire an'izay atao satria rehefa miteny hoe mosary aho de fanambora zany mety azo anao na hoe manonga-panjakana ty na hoe inona zavatra détournement ataony tany na afahana manenjika azy zay zany ny masomasoan'ny fanjakana alors tsy manome vahaolana zay tsy mampisy stabilité politique zay tsy mampisy stabilité sociale lasa voageja le olo tadidiko avao tenin'ny tompoko lahy ray aman-dreny ministra
i Gilbert Jatovy zay hoe raha le olo izy gejainao tsy miteny ka mikotro fo foana tsy miteny fa amin'ny fotoa mipoaka io izy de sahirana eo anao fa avelao izy le olo iteny libéré izy le olo iteny fa rehefa le olo zany miteny masiaka iny miteny miala ao amin'ny fony ao izy le alahelo ary milamina izy de tsy misy problème zany de zay zany ma hoe tokony apetraky ny fanjakana mpitondram-panjakana le olo zany anazo iteny satria marary ane le olo amin'ny fony ao de tsy maintsy miteny izy de izay mialala ny fitenenana zay miala ao am-pony ao le izy fa raha io zany gejainao poaka io zakan'le olo io tenikely fotsiny namana lilira farala satria efa mivahiny teto amitsika koa andriamatoa Halson Roger tadidinao tsara namany volana maromaro zay de zay tsara mihitsy koa ny teneniny manamafy an'izay tenin'andriamatoa Mohamed zay hoe ny malagasy ozy izy de mitovy amin'ny asiatika hoe tsy miteny izy ozy tsy miteny fa rehefa ela ny ela ozy izy tazominao daholo ozy izy ny alahelo aloha de rehefa aveo am'izay apoka ny indrimandiny ary tsy zakanao eny raha mipoka zay tsara mihitsy no teneniny ohatrany tsaroko tampoka zay teneny zay andriamatoa Mohamed ya tena mariny zany fa matetika izay miravavy atao anaty fandarana Mohamed no miresaka hoe maropery le malagasy tena miaritra fa tena hitako hoe tena efa tena miatra manaina zao zany zao de ohatrany efa tena tsy fahagagana be tsony mahita olona matorotoro azy tena hoe menjeranjery any andalana eny vokatry ny anoanana tena fahita etsy seroa tena mahavaky ny fo mihitsy mijery ya vao omaly maraina fotsiny andalana andeha hiasa ny gaga andro amin'ny valo maraina ny mahita olona matory tena fantatrao zany hoe mety efa tsy nihinana ny atoandro ny alina ny maraina de zany zava-misy fa de asa aloha na anahoana matahotra mafy an'izay fipoahana zay ohatra ny mahita saretsaina cocotte minute tsy avoaka le entona de anahoana ny fipoakany avy eo engany ka ahita vahaolana malaky sika fararabe fa andao hiverina kely amin'ny resaka sosialy sika andriamatoa Mohamed raha sitraka ao tsy azontsika ho ditsita ry izy mianadaky le monsararinina andriamatoa Mohamed fa malaza be amin'izao koa ny resaka ady tany etsy tena hoe etsy ya tsy amin'ny toerana anankiray mantsiny tany eto ilaran-tany ohatra raha tsaronao nisy fotoana nisy fandravana trano zay teo ny be ny tanàna no nampanao azy tamin'izany fotoana zany toerana maro koa ohatra hoe ny Anosy be Ambolokandry na Antanandrano moa niakatra teto mihitsy lay ramatoa zay tena ataontsika hoe lasibatra zany ny any Anosy be Elville tarihan'ny Nidoni resaka be mihitsy ny Antomasina ihany koa de mbola ahitana ady amin'izao fotoana zao zay alehanao ahitanao ady avokoa ny zava-misy de saika amin'ny akamarony de ny vahiny no mikasa hibody ny tany ary eo ny tena mampalahelo amin'ny raha malagasy hoe tsy tompon'ny tany eto amin'ny tany intsony ve ny malagasy ankehitriny miady rery ny vahoaka satria nahoana manolana zava-misy zavatra tsapany olona de ohatrany tao tsy maharo azy tao tsy afaka miaro azy akory ny fitondrana zay tarihan'andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao tsy mahavita miaro ny vahoaka manoloana andreo zavatra miatra hoe tonga avy any ny vahiny de manao zay tiany atao de eo raha malagasy tratra farany eo fonoteny kely sady te antany anao zany hoe manahoana fahitanao an'izay fa vao nisy nitaraina tamiko omaly natao ohatra moa izy de tsy niteny hoe mba hazalazaina aloha le toerana misy anay fa misy toerana anankiray misy mpivarotra maromaro de tonga avy any zany misy no de mijery fotsiny hoe etsy no mety amiko ay de atretokatreto ny toerana mety amiko sy ampy ay de tonga ny rapitso raha afaka pitso de ndroahana teo daholo le olona efa nivelona teo ampolo taonany maro hametrahana an'izany vahiny zany de tena lasa ny vazany tany koa angamba ny vaina kely le tonikira ve tena mampalahelo ny zava-misy asa hoana Mohamed ny fahitanao an'izany tena marina moa zany izy io le tsy fahaiza mitatany ny fitondrana firenena ny zavatra tokony anana fijery lavitra be zany efa mitondra firenena mijery hoe lavitra zany ary mivelatra be de zay zany tsy maintsy mila fanapahan-kevitra malaky fa tsy hoe fanapahan-kevitra ela satria zay le problème le fitondram-panjakana zao ny tara be le fanapahan-kevitra efa hita zany le contexte be zao 10 taona izy nitondra tetezamita tokony fa ho fantatra hoe inona le problème traité na alohany hoe nieritreritra hitondra firenena izy avy eo mbola teo koa raha zao ampianina 10 taona tokony fa ho fantatry hoe inona zavatra misy eto Madagasikara zay mampikolainy le vahoaka malagasy de ireny zany tokony fa traité na reny de am'izay fotoa zay zany tsy tokony ho avy tso fa zao nge misy foana tamin'ny première république deuxième république tamin'ireny foloana andalo teo reny tsy tonao tianarana fa tsy ohatran'izao daholo fa tena goavana be ny tany zao tena misy mifamono mihitsy ny
tena misy faty tena mampalahelo hoe atany de magaga hoe aiza ve le fanjakana tsy haiko hoe ailiky ny amizy andray zao hoe tamin'izy andray no nahavy an'io atany io tokony isy foana le mesure hoe rehefa anao mitondra zany de mpanapa-kevitra anao zay rehefa anao tsy mitondra tsy azo ailika hoe avy amin'ny zareo ndray nahavy an'io fa tokony misy foana le fanapa-kevitra misy décision hoe ahoana fandehan'ny tany zany mandeha anao firenena rehetra ane tsisy vahiny hoe manjaka amin'ny tany firenena andehananao France mandehananao aiza fa le firenena le fanjakana mametraky kota mihitsy tany de an'ny fanjakana de misy lalàna zany hoe vahiny anao iny izy mpandahara ve izy sa olona ipetraka de misy lalàna be io tena apetraky le firenena hoe tsy hoe vahiny anao de ana 100 hectara 200 hectara de za malagasy manofatranao ty manofatranao hoe politique io fitondrana le firenena politique tokony mainty fanjakana zay hoe mety tsy enony zany mety hoe tsy lahara-pahameana aminy zany de zay mahavy an'le lasa saturé be le izy zao de sarotra be fa mampalahelo fa misy faty olo anie de tena mampalahelo be le izy hoe tsy hay hoe le fanjakana ve eo sa mieno sa tsy maheno zay no fanontaniana zany de zay zany mahavy tena mamalahelo avao satria maha-olo-pirenena de zay le zavatra misy zany de nandry miteny amin'ny ianao manjery milanja sora-baventy tokoa raha ny vahoaka de tena hoe mahita fa tena tsy mitodika mihitsy ny fitondram-panjakany hatreto aloha raha ny zavatra hitantsika namana lilira faralafa resaka an'izay resaka tany zay ihany dia tana masoandro ihany koa am'izao fotoana zao vaovao tamin'ity herinandro ity namana lilira faralahandre mato Mohamed de hoe lasa mihoatra amin'ilay nieritreretina fa hoe tany-panjakana ilay hoanatanterahana indray koa n'ilay tanamasoandro izay efa nakisaka remercie atosika de efa manasa ady indray ny be sy ny maro fa mety hiteraka olana ho toy ny teny ambotry manjaka indray ve ity fametrahana ny tanamasoandro ery imeritsy atosika ity teo moa nresaka ianao ny any ivelany sy ny sisa fa ny filoham-pirenena ankehitriny any Andriamatoa Andrinirina Rajoelina de tena nyteny efa nentintsika tato anatin'ny fandaharana zay namana lera faralana mpanantena fa hoe nandritra propagande tany amin'ny faritra Boeny iny hoe ny tany izay alainy vahiny taminareo de ho averina aminareo de nefa ny ankehitriny de le kely ananan'le vahoaka malagasy indray no esorina aminy am'izao fotoana zao ary io tsy ambany vohitra tsy andreny vohitra fa tamin'ity herinandro ty araka nefa nambaranao teo namana lera farala de etsy anosy be etsy ambolikandrina de amina hektara no tany katsahany vahiny hobidona amin'izao fotoana izao ary iny moa efa andresantsika ihany koa tato anaty fandaharana namana lera farala hoe zay ve le antony nahatonga nilay hoe nisisiana mafy nampidirana nilay fangatahana zo-pirenena tao amin'ny anteny-mera-pirenena hoe omeo zo-pirenena ireo teratany vahiny ireo zo-pirenena aninona zo-pirenena ahafahany mividy tany ve de rehefa aveo tsy misy tsony horaisina ny vahoaka malagasy ka soa ihany aloha hatreto fa dia mbola tsy nandeha izany resaka fandaninana zany lalàna izany fa ivadika resaka politika isika Andriamatoa Mohamed tena hoe hiditra tanteraka ao anatin'izay lafin'izay nandeha tamin'ity herinandro ity ny raharaha Apollo 21 na ilay lazaina fa hoe fikasana amono ifofo ny ainy ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina commenté na famoronana dossier no misy raha ny nambaran'ireo voapanga sy ny fianakavian'izy ireo ahoana ny fahitanao an'iny raharaha-pitsarany Andriamatoa Mohamed fijeriko aloha maha-olo-pirenena fa gaga be aho satria ny ahafahanao ny mahasarotra an'le izy zany hoe rehefa teny voaka zany izy io fa ny amerenana io sarotra be satria miainga am'pirofo daholo zavatra rehetra tsy maintsy miainga am'pirofo aloha hoe inona zany le pirofo ahafahanao manao an'izay tsy maintsy fanadiadina goavana be io fijery ahoana ty tena satria rehefa hanapa-kevitra anao zany anambotra olo anankiray ka io olona io zany voasambotra ka mandeha le famotorana ka tsy marina manahirana be io zay zany le sarotra zany ary mampisikorontana be io de zay zany natahorako hoe ohatrany tsy ny voadiadin'rareo be zany le izy hoe tsisy mankasitraka an'izany ane misy olo amono filoham-pirenena zany tsisy olo faly am'izany tsisy olo faly am'izany raha hoe olombelona normaly ary tsisy olo ankasitraka an'izany fa kosa le fahamarinana foana hoe le izy hoe tena marina zavatra misy fa te mampiasa loha be le izy zao hoe marina sa tsy marina sa hoe mety fa tsy mitovy hevitra amin'ny resaka politique de hoe reto fa tsy ohatra fa tsy mihineno antsika koa de fa ho naman'ny zareo any de ahoana ny fomba anovana azy ohatra fomba fijeriko zay fa tsy hoe zay ny marina de
zay zany nanaovako hoe décision ohatrandreny zany sarotra be hoe tonga de amono nefa filoam-pirenena mandeha foana tsy tako izy mamono anazy ireny foana ave le olona mety eritreritsy hamono azy fa raha ohatra hoe tena fa misy zavatra fa niomanina tsy ho ny afaka nyvoakany iny fa izy mandeha foana izy io tsisy tako mikasika anazy io de zay mahavy mahagaga hoe mila saitsainina tsara zany fanapakevitra ohatran'ireny hoe isy hamono filoam-pirenena de tokony hoe rafa mandeha zany ny amerenana an'iny satria andeha ny famotorana zao hivoaka ny marina de eo ny tena manahirana hoe tena le marina ve le hivoaka ary samby tsy misy hofaly am'izany fa aleo avao le marina hoe tena amono ve reo ka hivoaka hoe tena tsy ho namono koa reo anahirana zay ny tena dangereux na hoe amono reo inona no amonona azy tsy ho namono reo eo ny problème am'izay hitranga hoe tsy ho namono azy zany le olona reo fa de teraka problème zay ataoko zao hoe manahirana be io fa na mandinika azy aza de manahirana hoe ahoana fiafarana io fa de gaga tena manety hoe ay ve le filoam-pirenena isa amono nefa tsy fantatra hoe marina ve sa tsy marina fa hatreto moa zany na maolo-pirenena zany zonao zany mahalala an'izany tokony maheno an'izany hoe tena mandeha ara-dalàna ve le famotorana tena misy marina ve nefa hatreto zany de salasala be ao tsy haiko na zao na olo hafa mahafantatra hoe tena mandeha ara-dalàna ve io fitsarana io na tena hoe miafinafiny tsy fantatra nefa zony rehetrarehetra zany tokony hahafantatra an'izany fa io moa tsika mahitaka azy satria fahefany mpitsara moa zay moa hoe le hoe manana fahefana feno ny mpitsara zany hitsara ny fampiboaka ny marina nanao moa zareo de eo ahitaka azy tsy nanao moa zareo de eo tsika hitaka azy ino moa andriamato ilira zafinjato mety roalahy de tena nangataka mafy mihitsy ny andefasana mivantana anyity raharaha fitsarana nyty raharaha apolo 21 ty amin'ny ainao manjery mpanjakana mba ho hitandrehetra fa de tsy nahazo valy tena afa-po moa zany aloha satria de efa nandeha any moa zany iny raharaha-pitsarana fa miresakitsika hoe fikasana lazaina fa fikasana amono de tsarotsika tsara angamba fa efa nisy namony ainy tany amponja tamin'ilay lazaina fa nikasa amono tsy filoam-pirenena fa ny saiga teo aloha izay lazaina nendrikendrena zany angambany hoe satria zay ny hevitry ny fianakaviana sy ny sisa hoe nendrikendrena ny avan'izy ireo lazaina fa nikasa amono ny secrétaire mpanjakana miadidina gendarmerie-pirenena de namony ainy tany amponja ilay voapanga tao anatin'ny raha zay tena nampalahelo tokoa na manalelira farala be dehibe moa ny zavatra miatraika amin'ny fiainan'ny olona amin'ity resaka raharaha-pitsarana ty izy mianada ny vaovao tsara ho fantatra ihany fotsiny mahakasika n'iny raharaha apolo 21 iny de ny hoe raha tsy diso manodidina ny 120 reo olona zay lisitra reo olona hoe voapanga ao anatin'ity raharaha ty tamin'ny fotoana zay nanomboan'ny fitsarana nefa de ray andro manontolo maraina mandra-parivon'ny andro de mbola andriamato Paul Rafanoarana irery no mbola voanandalo teo zany hoe aritra manahoana sy afrina zany ty zavatra ty ny tena irariana moa de nivoahany marina rehetra ary zay mihitsy ane hoe misy ten'Andriamanitra zay mahafinaritra mihitsy hoe rehefa tonga tany amin'ny olona mazava fa leon'ny olona maizina toy izay mazava satria ratsy ny asany inona moa no mampatahotra haneho publiquement an'ireny zavatra ireny ary tena nangatahany mpisolo vava ho ilira zafinjatovo mafy mihitsy zany mba tena ho ny rehetra ny miara-mahita sy ny tsara marina ny zava-misy fa de zay iresaka fitsarana ihany sika Andriamanitra Mohamed ary mahakasika anareo kokoa izy ty satria nahemitry ny teo anivon'ny pôle anti-corruption na ny paky indray ihany koa ny fitsarana nandriamatombola rajona zay olona fantatsika fa akaiky ny filoha teo aloha ery rajonary mampianina raha tokony nandeha tamin'ity herinandro ty mantsy zany de nahemitra indray ny ministra teo aloha ary Laurent Radjasson moa de nogadraina 4 volana an-trano maizina misy kajikajy politika ve sa valy faty ve raharaha-pitsarana madio tokoa ve no anenjehana an'ireo olona akaiky ny fitondrana teo aloha ireo raha ny fahitanao azy ary ahoana no andraisanao an'ilay hoe ahemitra le raharaha-pitsarana mbola misy koa mantsy ohatra fonoteny kely ilazako hoe misy an'ilay raharaha olona vitsivitsy ihany koa miasa eo anivon'ny ministeran'ny mine de any amponja ihany koa reny ary de efa miororo vady aman-janaka hoe de efa any koa ve no fety sy ny sisa misy tapaka lalan-draha mihitsy ny ray aman-drenireny olona voafonjy reny tena miverina eo amin'ilay fitsarana zany le fanemorana zavatra tahaka tony asa ahoana ny fahitanao azy indrindra mahakasika ny resaka mbola rajoana zao aloha de gaga ihany aho tsy maintsy miteny hoe gaga hoe amin'izao fitondrana zao satria raha mampatsiahy antsika zany tamin'ny tetezamita 10 taona de hoe madio dolo ve le reny tamin'ny tetezamita reny tsy azoko hoe madio de zay zany mahagaga hoe
rehefa am'izao fitondrana zao zany de tonga de mahita fa hoe indritraritsa maloto de sy teany sambory de hoe maloto nihinam-bola ty tsy haiko mahendray fa misy ministra de ohatra hoe gagagaga be hoe le fitondrana zany zay moa zany le mpitondry indray moa zany zareo amiteny ray aman-dreny fa ny amiko zany hoe maharay aman-dreny azy mampitondra zany filoham-pirenena zany de tsy maintsy mametraka an'izay stabilité zay mametraka ny stabilité sociale zay économique tsy maintsy apetra ny filoham-pirenena hoe sao de fanidinan'io radio ry sao de ampisy korontana ajanono aloha tsy azo atao zay le filoham-pirenena zay sao de fanamborana mbola rajaonaly sao de ampisy korontana ajanono azo atao ane zany zay le mpanelanelana ny filoham-pirenena ny albitre hoe satria zay ny safidianany vahoaka anazy hanao hamindamina zay fiarahamonina zay hampipetraka an'izay fampandrosoana maharitra ho an'ny vahoaka tsirairay zay fa tsy hoe hanagedra zay tsy mitovy hevitra aminy na hoe hanamitra zay olo zay manahirana azy amin'ny mety hoe hanohitohina azy izay zany le système hoentiny zareo anan'izao aloha raha fa zay manahira be le manevra ataony zareo hoe hita fa tsy tena hoe misy zavatra tsy mety fa hoe mafy an'iny poisany iny matanjaka an'iny ka sao de anahirana antsika raha vao iny mielakelaka eny de ahoana iny natao de ary aloha ela fa ohatra hoe mety manaka anazy ataon'iny moa zao ohatra mandeha tomboka fony io tsy ilany anahy na tsy ataon'iny nanambolana anahy hoe tsy ilako an'iny sa tsisy ataona de zay zany fa ahitako anazy fakafantatra an'ireo hoe nefa zay zavatra zay anisany tsy mampandroso atsika ary zay anisany nahatsara ny fitondrany rajaomampianina teo tsisy na dia olo anankiray aza nitondra tamin'ny tetezamita ka nandalo fitsarana tsy haiko hoe iza zay izy le ray aman-dreny moa zay hoe mandamina izay le apaisement satria anisany manahirana be io tsy maintsy mametraka tolérance foana anao tsara zany hoe efa mitondra anao de hoe tsy voatery ane hoe azo ataony hoe miresaka an'izany mahafiloham-pirenena anao hoe mangataka aminareo vahoaka malagasy fa mitondra filoham-pirenena ao zao fa ho toléreko dôly zavatra rehetra fa manomboka etotsika de mifanaraka manomboka etotsika de mifanao taratasy fanaiko hoe tsisy tsony be de rive zany na inona fa zay manao de rive amin'ny commence zao zany de tsy mety sandramy ny fepetra ny fanjakana fa zay le tolérance zay le stabilité taken'ny vahoaka fa io fanenjehana hoe migadra ihany sy problème be io satria io anisany tsy mampandroso an'le firenena hoe io zavatra tokony ny alana io zany fanenjehana ara-politique io satria io anisany mampisy problème atsika problème de tokony hanana an'izay fahendrena zay le filoham-pirenena tokony hametraka an'izay stabilité zay tsy isian'le fanenjehana zay ary mba tsy fantako zany satria zay le mahafiloham-pirenena azy andrasany handamina antsika fa tsy hoe tsika no handamina azy izy manafahefana hamehny zavatra rehetra zao de tokony hoany amin'ny any zany zavatra rehetra mba hampisy fahamarinana sy fandaminana eto Madagasikara fa raha mikorontana atsika de le filoham-pirenena mampikorontana fa lafa milamina atsika de le filoham-pirenena mampilamina satria izy mahalala zay ne le isian'le conseil des ministres conseil des gouvernementa misy conseil eo tandremo ministère ny atany jereo tsara liste électorale io fa io ny tena mampisy korontana jereo ministre rarambahiny fa ohatran'ny fa misy olona 10 taona 20 taona na ambassady any tokony ody aty zay le conseil des ministres ane ka rehefa tsy manatanteraka le ministre zany dikan'izay zany tsy mahavita ny asany de zay hoe laha atsika mikorontana filoham-pirenena mampikorontana antsika eo fa raha atsika milamina le filoham-pirenena mampilamina antsika eo ohatran'izay zany fomba fijeriko ia ka miresaka fitsarana ihany moa tsika ry izy menada de vaovao nalaza tamin'ity herinandro ty ihany koa ny fanolorana fiara tsy mataho-dalana na 4x4 ho an'ireo filohana rafi-pitsarana 3 izay teraka resabe tokoa any anaty tambajotra-tserasera amin'izao fotoana zao miresaka moa tsika teo lolo teo hoe fampanantenana fitazomana teny nomena fa de ny filoham-pirenena de isanam-panantena fa de anomeny karamany tsy andray karama fa nomena zany karamany zany ho an'ny fatra 7 izy zao tsy hay aloha zany vao tafiditra ao le anankiray farany fa hoe amean'izay ho an'ny faritra rehetra de ankehitriny mbola miandry aloha fa mbola tsy nisy zay fanatanterahana ny teny nomena izay ireto fanomezana izay narahantsika tamin'ny sary teo reny moa zany de lazaina fa hoe ny filoham-pirenena avy amin'ny filohan'ny repoblika mihitsy no niavian'izy ireny Andriamatoa Mohamed ahoana ny mba fahitanao an'ireny tranga ohatran'ireny fandraisanao azy na olo-pirenena amin'ny mampanao politika ihany koa de marary be aloha ny loha mahitaka an'iny satria efa sairana betsika ny rano zareo rano zany ane manana akasy be amitsika ny olona efa mivahiny aminao le olona anankiray vao tonga ao an-trano ao de rano omenao azy aloha zotsika fa tsisy rano
ka nefa tsisy sahanosotrona mbola manome katikaty ny ministera fitsarana ndray de gaganao hoe ahoana fitantanana firenena ohatran'izany tsy maika zany mbola tratry zany tsy hoe mpiasany mpitsara rehetra nao mpiasany ao mpitsara ao rehetra de tsy manana tômobila ve de ahoana fotoatsika sahirana zao menimenina le olo amin'ny fahasairana rano be dia be zany le problème ahoana mbola hoe mbo misy indray ny filoham-pirenena manome katikaty ny mpitsara tsy azo atao ve zany amin'ny manaraky de zay zany mahavy hoe lasa le fitantanana le volam-bahoaka mihitsy zany fa mandeha tsy amin'ny normaly hoe za mangetaeta de tiany katikaty anie mbola asina carburant fa le olona fa mangetaeta no mosary de fa maty de inona ary solution ijerena an'izay fa hoe manome katikaty an'le mpitsara de zay raha zay zany endrika manahirana be le miresaka anazy satria rehefa resahana zany io de hoe mpanakoronta rehefa resahana zany io de hoe mpanohitra de raha ohatrohatran'izay zany ny fomba fijery hoe tokony tsy lahara-pahamehana zany fanomezana katikaty zany fa tokony nandrasana amin'ny fotoa malalaky raha ohatra ka tanome katikaty izy zay zany ny fahitako anazy fonoteny kely fotsiny am'le zavatra nresahana teo mantsy ny resaka fitsarana mantsy sika de ohatrany misy zavatra tiako resahana fa aveo afaka miresaka an'le parlement tanora namako Clément Sararnirina fa tamin'ny herinandro tia koa mantsy ny fantatra ny fitsinjarana asa zay tiako tsypiana kely fitsinjarana asa sy andraikitra ho andreo mpikambana vao nitendrena teo anivon'ny seni ngeza be mantsy zay tsy fantatra na misy ifandraisany am'reto katikaty ranomena sy ny sisa reto fa tiako mariana fotsiny hoe Andriamatoa Dama Arsène izay tsy iza fa vady ministry ny asa no lany ho folohan'ny seni zany hoe raha fitintsika zany de hoe Ramatoa eo anivon'ny rafitra mpanatanteraka ary Andriamatoa de eo anatin'ny rafitra mikarakara ny fifidianana mamperitreritra ihany reo zavatra reo mifamatotra ihany koa amin'ilay vao niresakitsika teo hoe katikatra maro be raha ny filazan'ny mpanara-baovao sy ny mpanao Facebook moa de hoe Fortuner mihitsy ilay fiara tsy mataho-dalana Toyota marque Toyota zay natolotra misa valo izy teo raha tsy diso fantatsika tsara hoe manodididina ny ohatrinina ny vidiny zany de malasa ny saina ihany tokoa manoloana ny zava-misy rehetra tsy aritra iny nanaitra kely hafa afaka miresaka n'ilay parlement tanora ianao Clément Sararnirina ia ka alohan'ny resako an'le parlement tanora angamba nefa natsidika ihany manalira faralahy le resaka seni teo hoe nisy aniny tokoa le hoe amin'andreny andraiky ny teo anivon'ny ireo mpikambana rehetra anivon'ny seni zany fantatra zany zao iza filo iza ny mpanolo-tsaina iza no sy ny sisa ianareo anivon'ny antoka SVM ianareo anivon'ny RMDM manokana ahoana ny fahitanareo anty firafitry ny seni ity zany satria somary nisy ny resaka ihany teo alolo teo hoe mety ilay ministry ny atany teo aloha no ho lasa filohan'ny seni de zao izy zany zao lasa niova nyty vadina ministry ty indray zany no lasa filohan'ny seni de isy fifidianana madio ve eto angarahara ve tsy tanila ve raha io firafitry ny seni am'izao fotoana zao ireo zany io moa zany polémique foana fahitako an'io satria manangana sy raha ohatran'io foana zany le fanjakana nefa io zany tsy de hoe anao inona moa zareo eo fa ny zavatra misy tena fo problème tsika eto anie de liste électorale le liste électorale ny problème eto na ireo zany seni ireo na valahy io na nabavindreo na valahindreo na rafozandreo mipetraka amin'io c'est pas tsy problème any fa le resaka liste électorale io any amin'ny fokotany zany base ny problème io any zany tokony apetraka le liste électorale mazava tsara fa raha fa mienga baka amin'ny fokotany any liste électorale io madio anao inona moa zareo fa rehefa mbola hoe any amin'ny fokotany any mbola tsy madio fa hoe mbola kajikajy hoe anadio ka tsy madio io de teraka problème eto foana atsika satria io ny fototsy problème io ny fototsy ny baziny mahamary toerana anao anankiray tadidiko anie tamin'ny deuxième république raha tadidinareo tamin'ny deuxième république anie dideratsiraka rehefa nanao fifidianana reny président fokotany sy ny komitiny mihitsy iny mandeha miditra anilanila trano any manao recensement miverina am'izay zareo vita le recensement ara-dalàna vita le carte électorale reny komity sy ny président fokotany reny no mandeha manatitra an'regny any amin'ny le olona tompon'le carte mpifidiana tamin'ireny fotoana reny tsy naharizanao an'izany tsisy olo tsy tafiditra anatin'ny liste électorale zany ka raha ohatra hoe le filoham-pirenena tia zavatra madio mangarahara ara-dalàna ary tsisy tanilana zay tokony averiny fa tsy possible raha io système hoentiny zareo hoe antsona nareo
mpifidy andehana fotany tsy avy any le olo hainy le mpanao politika zay hoe tsy ho avy any reo de io tsy maintsy maloto fa misy dadabenay io misy olona fa maty daholo ao dika zay tsy recensier io alors io ny fototsy ny firenena anankiray mamaro toerana anao marera-tany satria raha io tsy madio exacta tsy tafavoaka eto tsika tsisy zavatra adio zany io raha vao tsy madio ny any amin'ny fokotany zay zany ny vahaolana hitako ka tokony mametraka an'izay rafitra zay ny fanjakana raha ohatra mieritreritra hoe hitondra firenena hampangarahara ny fifidianana fa tsika tsy hay hoe firy marina moa isatsika malagasy ty manana karapanondro ary jereo fa ny ao Toliara zao tsy haiko na aiza fa le karapanondro reny mbola original mbola tsy soratra reny 40 000 aiza malagasy hividy an'ireny 40 000 tsy possible zany hoe le reny raha réimprimerie zegny 40 000 ny ray hanamboarana karapanondro nohanina za tsy hitany de voatery izy tsy manao an'iny taloha reny 50 fa zao fa 40 000 le loa karapanondro reny am'izao io zany anisan'ny lesoka hoe raha vao tsy mandeha le recensement madio karaha-pifety liste électorale io ka hay exact hoe 2 millions tsika de 2 millions io zany ny fidy fa zao tsy hay io hoe firmana vetsika io hatreto aloha tsy fantatro hoe ino fa na rafitseny io tsy de any le problème nareo na tsy manao reo na manao reo fa lista ihany no latsika hoe ara-dalàna ve le liste électorale de afaky miasa reo na tsy eo na tsy manao ne reo tsy de misy ilainana sy ny loatra fa hoe rafitra napetraka foana ao tsy haiko hoe anovana inona fa tsy any le problème fa am'le isa tsika ny problème liste électorale hoe exact ve sa tsy exact de io tsika miroso am'izay de ho hita hoe iza ny mandresy iza no resy e foana anio fa naizana zany isan'ny nampimenina nareo mpanao politika moa zany hatram'izay le resaka doublon zao manahy triplan ndray ny sasany hoe quadruple mihitsy io satria efa lasa vao maika tena satria io koa moa nambaran'ny ministre vao fanehoan-kevitra vao tamin'ny Sahia Lasa teo hoe tsy maninona io rafitry ny seny io fa io ne fa io ihany rafitra teo tamin'ny andron'ny HVM zay zany le ezahana hitondra fanazavana kanefany eo am'le olona mandrafitra azy kosa sy eo am'le fomba fanao le kitrano atrano izy tsika satria za koa isan'ny lokaloka amin'ny zao fitondrano zao filoha-pirenena hoe tsy ananana namana tsy ananana havana ny fitantanana ny firenena kanefa de namana sy havana sy rehetrarehetra ihany no hita ao anatin'izao fitantanana zao de zay le mahatonga le hoe ahihany mpanao politika ho io to iverenako le fantaniko hoe ny ahihany de le resaka doublon tena manahirana be io ka tena manahirana be io tena marina satria zay le fatahorako ane hoe iverenan'le doublan sy triplan satria tsy madio liste électorale io fa maimaika le fanjakana mametraka an'le seni ametraka an'izao de zao fa tsy voaresaka ary zay ndraiky le problème hoe tsisy miresaka mihitsy ny tsy miresaka ny mihitsy ny filoham-pirenena hoe ahoana le président fokotany iskanazao tsy hainao misy resaka any le base any le ifotony any mahalala any le base any raha ohatra hoe mieritreritra tanova izy fa hatreto de tena misy kajikajy fanendena filoham-pokotany zany efa tsy normal zany satria tsy safidin'le vahoaka amin'ny tanàna de lasa mivaona am'le rafitra atsika zao de i volany zao manevra foana io fa io mampisy problème eto Madagasikara ane de rehefa hitanao hoe avy le korontana de hoe avy amin'ny any avy am'le mpitondra mampisy le korontana satria tsy tsy mametraka an'le zavatra manahirana an'le olo izy fa miverina am'le ravatra fa hoe fanampisy menimenina hatry zay eto Madagasikara de nefa izy fa nilokaloka hoe miova io hoe isy mangarahara eo andeha tsara eo de hatreto ohatra hoe miverina daholo le problème migada ny anina tsy mazava ny fomba fametrarana ny liste électorale be de be zany ny zavatra miveriny de anisany miteraka problème amin'ny firenena zay misy atsika eto zay hoe zay mahavy miteny hoe raha atsika milamina na firenena anankiray miramina de le filoham-pirenena mandamina an'io de milamina fa mahavy atsika mikorotana de avy am'le filoham-pirenena mitondra ny mampikorotana satria ailika aty am'le mpanohitra moa hoe mampikorontana aloha inona nataotsika ke miresaka foana ny tsika tsy tako ny zavatra ataotsika ny fa miresaka foana tsika de ino mampikorotana am'izay ohatrohatran'izay zany ny fahitako an'io miresaka fifidianana ihany tokoa moa tsika ndre mato Mohamed de tena mampiaya tokoa aloha mampanay ny fifidianana hoe tanterana manirana Madagasikara fifidianana ho avy zao ny 2023 sy ny sisa fa fifidianana antenumeran'ny tanora ary zao namana lelira faralahy de efa miteraka olana sahady efa mampimenimena fanatanterana n'izay fifidianana ny antenumeran'ny tanora izay hoe iza daholo no ao anatin'izany
akoatran'izay moa dia natao tsy retsaika raha zay ny azo ilazana azy tsy nisy fampahafantarana tsy nisy communication tsy nisy inina fa dia hoe mandeha any ambadimbadika any fotsiny resaka hoe fametrahana ny antemeran'ny tanora efa misy sahady aza androany any nijery Facebook dia efa misy manay hoe ve reto ka ho apetraka ao anatin'ilay mbola ho fanohanana ny fitondrana sasy zany moa ataontsika amin'ny inona moa zany au temps conditionnel zany zavatra fa zany sahady no zavatra mitranga manahoana ny fahitanao an'ity resaka antemeran'ny tanora ity hoe ilaina velo zany hoe tena ilaina velo ny antemeran'ny tanora ahoana ny fonctionnement any ahoana ny budget ampandehanana an'izany ahoana momba zany dia tena mampametra-panontaniana tokoa satria dia tena hoe araka ny teneniko teo hoe tena anginginy izay eo ihany fa alohan'ny amalinao an'ilay fanontaniana hoe tena asolo tena ny tanora ve reto olona mandrafitra an'izany antemeran'ny tanora zany satria tamin'ny alakamisy teo tery amin'ny FM Analakely dia nisy ny hetsika miralenta zay resaka égalité femmes-hommes moa zany izy io ny raha ny ministère en population ny ambassade de France sy ny sisa fa tena fanamariana nataon'ny tanora tao ary nampitabataba ny tanora hoe efa nisy présélection meloa ve ty zavatra ty efa misy olona kendrena tsy ho ampidirina ve tao anivon'ilay fivoriana mitrangan'izany fanamarian'izany fa zahay manokana mbola betsaka ny fikambanana mba te hanolotra olona te ho voasolo tena fa te ohatrany tsy namena an'izay opportunité nafana zany hoe ohatrany hoe inina atao tokoa hoe araka le tenitsika teo hoe efa mikonikonina vondron'olona sady koa hoe mbola hanohana ny fitondrana indray sa inona ny ao ambadika zay no anamafisako ny fanontaniany Clémence Rarinirina teo hoe tena asolo tena ny tanora tokoa ve akoatra ilay fanontaniana za moa zany dia gaga indray tsy mety gaga ihany moa zao miresaka aminareo satria tsy azoko hoe andiny fahafero amin'ny lalam-panerana indray misy n'izany antemeran'ny tanora zany hoe zavatra tsangatsanga iny foana zany tsy haiko hoe inona le principe hitondrana an'izany hoe avy amin'iny amelana iny fa efa fiomanana daholo zany e fa miona ny fanjakana zany fa hitahitany hoe be dia be zany ny échec dia manao récupération izy hoe iza zany ahoana le système hiarovako ny 2023 dia izy io zany fa tsy hitako zany hoe zany ve le ara-pahamena andrasan'le malagasy amin'izao fahasairanana zao ny tsy fisian'ny rano tsy fisian'ny sakafo tsy fisian'ny vola tsy fisian'ny asa dia inona indray no andanina fotoana hiresaka an'izany antemeran'ny tanora zany alors le tanora mihitsy no voa zao tsy haiko ino hoe tian'le tanora hoe hiresaka ino izy miadana zany izy dia ho hita eo e satria raha ohatra hoe fiadanana no resan'le tanora satria antemeran'ny tanora izy dia ho hita eo satria efa sahirana le olo efa tsy hitantsony ny atao dia efa tena le mpivaty fa mitady ho sarabady mihitsiny satria efa tsy miasa le lehilahy dia hoe efa tsy mahavelona ty vadiko ty manahirana be le contexte mitsika anan'izao zay zany zavatra misy fa satria tsy dia hitako zany tsy hita hoe ino ny ilana an'ireo alors ny problème eto anan'izao tena be dia be tokony vahana rano jiro sakafo vidim-piainana voaroka ny mpiasa antemenan'ny tanora tsy haiko hoe hiady inona no hoan'ny tanora ao izy eo tsika mahita azy satria izy no mikirakira ny fahefana rehetra dia eo tsika mahitaka azy fa mijeritsika zao ohatrany hoe mijery télé dia ho hitatsika eo ary ya amaraparana ny fandarantsika fa na izany raha misy zavatra tsy azo dinganina fa tena nanamarika ny mpanao Facebook rehetra raha tenenina amin'ny teny tsotra dia lasa buzz tamin'ny herinandro lasa iny ohatrany tsy mety ny tsy resaka azy lay sarin'ny ministry ny raharaham-bahiny Andriamatoa Patrick Rajoelina namaky an'ilay boky Lala Sinoro io moa ny sary io hitantsika io be dia be mihitsy ny tena hoe niteraka buzz le izy ho an'ny mpikirakira ny tambajotra tserasera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja raha teo koa moa be dia be ny faneho-kevitra fa anisany nanaitrany hoe rehefa nandray anjara fitenenana izy tamin'ny teny frantsay ny zavatra rehetra nyresahany rehefa niona tamin'ny solombavam-bahoaka izy le izy nefa efa niomanana ny andray anjara dia rehefa nanomana ihany ve azontsika inona ve hoe ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay ohatra iresaka amin'ireo solombavam-bahoaka dia hiteny afaka ohatry ny teny frantsay asa aloha fa eto Madagasikara tsika malagasy ny resahana raha tsy diso teny malagasy tsara le Rajoelina Patrick fa dia tena nanaitra be reny zavatra reny ianao manokana minao fa nisany nahita n'iny sary iny ahoana ny fahitanao azy inona no izy ihany no tsy niazoko ny zavatra teneny zay no fahitako an'iny any tia be dia be ny malagasy na misy député ny tsy mahiteny français tsy iaraha mahalala zany ka ny vahoaka malagasy tsy mahiteny vazaha fa teny malagasy ka raha ohatra hoe fahitako an'iny tokony tsy nandray fitenenana tsy problème ane zany fantatr'olana izy fa tsy hoe tsy mahiteny gasy
ka manina raha tsy nanday fitenenana izy fa namen'olona hafa nanday ny fitenenany na hoe tsy nitonga ihany de tsy haiko zany ny fomba fa de tena mahagaga be hoe ministra malagasy tsy mahay teny malagasy iza firenena anao an'izany iza eto an-tany zany firenena hoe ministra zany tsy hahay teny gasy hoe any a France hoe izay zana izay hoe ministra malagasy tsy hahay teny gasy de mampiteny moa ono fa mahagaga zany mijery an'iny de hoe inde moa le enjeu ataon'izao hoe mamaky lalasino zao de tsy haiko hoe ahoana zany fomba fitondrana an'le firenena mampalahelo le izy fa taona moa fa io ny zavatra misy fa irariana zany le vahoaka tokony tonga saina hoe ahoana sy ahoana ny fiafaratsika malagasy ty raha ohatra zao mitohy fa tsy miteny hoe mandeha atsika hanonga-panjakana fa kosa tokony conscience tsirairay hoe zao le contexte misy de tokony maka noto hoe retoreto zany de ho avy le fotoana de aseho tena zany fa ifantena efa avy le fotoana ohatra zay zany fahitako an'io de conscience personnelle zany tokony izy moa de tena tsorona hoe tsy nisy ohatry ty tao anatin'ny enimpolo taona fa de tena mampiteny mona araka ny nambaranao Andreo Mato Mohamed de mankasitraka anao ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao satria tonga ty amin'ny famarana fandaharantsika fa melohan'ny isarahana omena minitra vitsy ianao hitondrana ny teny farany mety teny fanentanana ihany koa amin'ny tinana ny voalaza rehetra tao anatin'ny fandaharana. Tena voalohany de isaorako anareo aloha nandray ahy ary zava-dehibe satria adidy masina ny fanampinan'ny mpiarabelona satria tany ombonana ty tany aramanana ty raha tsika marary tany ty marary koa tsika dikan'izany tsy maintsy manome hevitry na de mety tsy mahafaly ny rehetrarehetra fa tsy maintsy mampiboaky hevitra hoe tsy mety de akoatran'izay zany de manentana ny vahoaka malagasy zany mba tokony anaraka raha-pirenena mba mijery antsakatsy andavany zany hoe zao ny fandeha andavana ahafahanao zany tsara le amin'ny farany fa tsy hoe manaraka iny avao nefa rapity tsy mahalala hoe iny zavatra misy eto Madagasikara zay zany no fanentanana hoe mba sahinareo miteny zavatra misy ary misahy koa manaraka ny raha-pirenena zay foana ny solution zany amin'ny firenena anankiray de isaorako zany zay ny heno raha misy moa teny mety mahatafotoana ny mpijery de ialako tsiny satria zay le maha-olombelo moa de zay hoe miala tsina raha ohatra mahatafotoana ny sasany ny teniko teo fa tsy niteny olona fa niteny firenena zany de ialako tsina raha ohatra ka hoe mety mahatafotoana olona anankiray zay zany ny bafisaorako ana ankasitrahana feno ianao Andreo Mato Mohamed Toami izy moa dia filoha lefitry ny antoko HVM naniry vaovaon'ny Madagasikara ho toliara voalohany araka izany de misokatra ho antsika rehetra ny fandaharana asaina hatrany ianao iantso ny laharana hitanao eo amin'ny écran io ho an'izay manana hetaheta hiditra tao anatin'izao fandaharantsika izao mamempoana ny fidirana tao anaty fandaharana toy ny efa ambarana iambenimbeny manararoatra kely angamba Clémence Ranirina melohany metrahana ny mandram-piona farany ianao kopa-tanana kely andreo apiray tanàna izay nangataka an'izany fa sao de hoe mitelikafatra ka tsy ho teneniko ny toyany fa de mirary soa antsika rehetra manome fotoana amin'ny fandaharana manaraka indray. Sahia miteno ny vahintsika teo de Sahia Lasa Izao ihany koa ny fandaharantsika tapitra treto ny fandaharana ho an'ity alina ity mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny an'ito izao indray izay sy namana lelira faralahy ankasitrahana isika ankasitrahana ihany koa ny teknisianina niaraka tamintsika napita ny feo sy ny sary tany atokatrantsika tsirairay avy mandram-piona ary tompoklasy tompoko avy.